mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika riavako tratra ity zomafa fitony volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky Isaia mpaminany toko 2:20 Isaia toko 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7. Isaia toko 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoka izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako teo amin'ny fanahiko hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy antsoantso izy na hanandratra ny feony na hanao izay handrenesana ny feony any an-dalana. Tsy ho tapahiny ny volotaratorotoro ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona. Hamoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panorin'ny rariny amin'ny tany ary nosy andry ny lalàny. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy naninjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanao an'izay mandeha ao aminy. Izaho Jehovah efa miantso anao amin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary aro anao aho ka anomenao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Ampahiratra ny mason'ny jamba hamoaka ny fatotra hiala ao an-trano maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Izaho ny Jehovah izany no anarako ka ny voninahitra tsy omeko ny hafa na ny fideranao any tsara ny zavatra voasokotra ny amin'ny zavatra taloha dia indreo efa miseho ary zava-baovao kosa no toriako izao na dia tsy mbola miposaka aza ireny dia ambarako aminareo. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Faminaniana ny amin'ny Jesosy Kristy tompo ity Isaia toko 2:20 ity ny amin'ilay mpanompon'i Jehovah na ny amin'ilay Bedave izay manamafy fa hamonjy ny olona izy, hamonjy an'izao tontolo izao ary ny rahan'Andriamanitra mba hanafaka ny zanak'Israely moa. Dia mazava tsara ary ny tapany voalohany amin'ity toko 2:20 ity ny mahizy azy ity ataontsika hoe Ebed Yahve ity, izay milaza fa izy dia ilay mpanompon'i Jehovah dia manana ny fanahin'Andriamanitra ary hitsara sy hampahery ny vahoaka izay babo tany amin'ny fahababoana. Isan'ny miavaka ny bokin'i Isaia mpaminany, soratana tany amin'ny fahababoana izy mazava ho azy na teo ambadiky ny fahababoana. Fa raha ohatra ka mamaky tsara ny teolojian'i Isaia isika dia Isaia no efa manomboka manangasanga amin'ny bokin'i Isaia mpaminany ny atao hoe fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana. Tsara ny manamarika fa rehefa mitenitsika fahasoavana dia tena voambola ny testamenta vaovao mihitsy ny teny hoe fahasoavana. Paoly no nampiasa azy voalohany. Marina fa misy teny manakaikaiky azy ny famindrampo, ny fifalian'Andriamanitra, ny famelan-keloka. Fa ilay teny hoe fahasoavana ny teolojian'i Paoly dia hafa mihitsy. Tao amin'ny testamenta taloha mantsy dia nisy ny antsoina hoe théologie de la rétribution. Ny théologie de la rétribution dia izao hoe izay ao anatin'izany ny antsoina hoe théologie deutéronomiste, izay miresaka ny hoe izay ataon'ny olona dia miankina amin'ny ataon'ny olona ihany ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainany. Izany hoe miankina amin'ny fihetsiky ny olona, miankina amin'ny fitondrantenan'ny olona no ny fiainany, vokatry nataon'ny olona ihany zany ny fiainany. Zay ilay théologie de rétribution zany hoe raha ohatra ka manao ny ratsy manao zavatra ratsy dia manam-poiza fa mioty zavatra ratsy. Zany hoe raha ohatra ka nanota dia voasazy
teolojia deuteronomista moa de zay mihitsy fantatsika ny hoe Andriamanitra de manasa azy izay rehetra manoda fa mifamadika am'izay ko théologie de la rétribution koa de manao hoe matoko ny olona anankiray manana fiainana milamina de nanao ny tsara izay satria ny ilany de manao hoe raha tianao ny azony zavatra tsara dia manaova ny tsara manaova ny marina raha ohatra kosa ianao ka manao ny ratsy de manapoiza fa mahazo ny kapoka Andriamanitra zay mety mandrivorivo mihitsy fa famadika am'izay ko de ny hoe matoa ny olona anankiray manana fiainana milamina matoa izy ambinina matoa izy taina de nanao ny tsara izy zany izay ny théologie deutéronomiste zany hoe ny valiny zay ataonao ety ambonin'ny tany any de efa mivaly izay ataonao de efa mivaly ety ambonin'ny tany manao ny tsara ianao de mahazo ny tsara ary matoa anao nahazo ny tsara de izao zany nanao mendrika ianao fantatsika fa tsy tena ara-tsoatra masina loatra zany tsy tena ara-tsoatra masina feno mety hoe ara-tsoatra masina amin'ny apahany fantatsika fa ny antsoina hoe ara-tsoatra masina de ara-tsoatra masina manontolo mety ho ara-tsoatra masina ihany zany amin'ny apahany amin'ny théologie deutéronomiste fa raha amin'ny baiboly manontolo de tena tsy ara-tsoatra masina mihitsy zany tsy ara-tsoatra masina feno araka ny volazantsika teo satria fantatsika fa ny bokin'ny Joba dia milaza manohitra zany Joba nanao ny marina Joba tsy nanota Joba tsy niala tamin'ny didin'Andriamanitra nefa Joba de niara-ny zavatra sarotra Joba dia de niara-ny zavatra mafy indrindra te ny amboniny tany ary tsy Joba ihany io fa be dehibe tao anatin'ny saotra masina no niainany zany no zany dia ny théologie de la rétribution tsika teo dia marina amin'ny apahany any ary i théologie de la rétribution io nefany no iorenan'ilay ataontsika koa hoe théologia ny famirapiratana izay mazava sy mirobobo be mo ankehitriny ireo mivoy zany hoe théologie ny famirapiratana zany ny théologie famirapiratana de ny hoe rehefa mameo an'Andriamanitra ianao de mahazo ianao zany hoe manao takalo amin'Andriamanitra mihitsy raha tianao ny tahina de zao ataovy zao zavatra zao an'Andriamanitra izay ataontsika hoe théologie de la prospérité na théologie ny famirapiratana zay mivavaka mba hamiratra mivavaka mba hazo zavatra mivavaka mba hisy zavatra raisina eto am'ty tany fantalovany ity zay no antsoina hoe théologie de la prospérité fa ohatsika manao hoe ao am-bokin' Isaia mpaminany dia efa manangasanga ny fahasoavana satria fantatsika fa ny soratra masina ny testamenta vaovao indrindra Jesoa hitatsika raha mijaona toko fahasivy Jesoa de nametrahany mila fanontaniana hoe iza ny nanota ity jamby ity ve sa ny ray aman-dreny mitoteraka jamby izy de hoy Jesoa tsy le ray aman-dreny no nanota na lailailany no nanota fa izao mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra nazeran'i Jesoa tamin'ny jaona toko fahasivy nantsina hoe théologie de la rétribution satria mazava tsara ny théologie Paoly mazava indrindra ho an'ny kristianina protestante réformé de mazava be mihitsy fa tsy miankina amin'ny fihetsika akory ny fihetsika Andriamanitra mahaleo tena Andriamanitra tsy miankina amin'ny fihetsikatsika mihitsy ny fihetsika Andriamanitra fa Andriamanitra dia souverain Andriamanitra mahana fahefana feno ary Andriamanitra dia afaka mamindra fo am'izay te amindrano fo zay Andriamanitra dia izay ny antsoina hoe fahasoavana de izao Andriamanitra tia ny olona na de ny mpanotary ny sitrak'Andriamanitra tsy ny afatesany ratsy fa akory hoy bokin'ny Ezekela mpaminany fa mba ioavan'ny olona mba iovan'ny olona ialan'ny olona am'ilay ratsy ny mamaiky an'Andriamanitra tsy nikapoka ny mamaiky an'Andriamanitra tsy niandrikendrotoana ny mamaiky an'Andriamanitra tsy anasa azy fa ny mamaiky an'Andriamanitra de ny hamonjy ny olona ary zay ny antony nanirahany an' Jesoa de teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ny olona tsy milaza kory zany hoe tsy misy ny valikelyko mazava ho azy ao anatin'ny baiboly ihany zany fa izao ny zavatra rehetra de tsy maintsy jerena amin'ny alalan'ny tsoina hoe fahasoavana Andriamanitra de fitiavana
ndraindray koa moa am'izao andreantsika zao diso lalany ndraiky io reo ny sasany zay misy fahadisoana koa amy teolojia sasany zay mandrivotra loatra ny fahasoavana ndray ka manafonany hoe de tsisy hatramin'ny elo mihitsy de tsisy hatramin'ny fitsakan'andriamanitra mihitsy de voavonjy daholo ny olona mampatsiary ny iran'izy izy Apolinarefo moa izy iny le miteny de santé any an-danitra daholo ny olona rehetra ka tsy zay tsy zay fa Andriamanitra dia fahasoavan'Andriamanitra fa namanafay ny olona ary n'Andriamanitra de ao anatin'ilay hoe mba hamonjen'ny olona fa tsy manafay ho an'ny famaizan'Andriamanitra na manitsy ho an'ny fa satria de ahikapoka fotsiny. Andriamanitra tsy Andriamanitra ataontsika hoe sanatria hoe finaritra mifangirifiriny ny olona fa Andriamanitra raha ohatra ka mametraka fanitsinana karavasina tahaka izany dia mba hahatonga an'ilay olona handeha amin'ny lalana mahitsy, mba hahatonga ny olona ho voavonjy fa tsy sanatria hoe anarany olona na hamotika ny olona tsy fitiavana intsony Andriamanitra raha ohatra ka hoe mamaika an'Andriamanitra hanapotika ny asany tanany hoe satria ianao nanota de zao potehako ravako ianao. Andriamanitra tsy fitiavana intsony Andriamanitra raha izay tsy zay ny toetran'Andriamanitra fa raha ohatra Andriamanitra ka manitsy raha ohatra ka mikapoka raha ohatra ka mananatra dia tsy ho azy tena ny akoriny fa ho antsika mihitsy. Indray mantsy rehefa manasazy ny olona na tahaka izany de tena le ho an'ny tenany mihitsy hoe tehiteny izy hoe zange mariny fa Andriamanitra tsy zay. Andriamanitra tsy hoe raha manitsy atsika tsy ho an'ny tenany tsy hoe mahita fifaliana ho an'ny tenany izy raha manitsy atsika fa raha manitsy atsika izy raha mikapoka izy de neny betery io hoe zanaka tiana anao narina ka raha mananatra izy raha tsy mitsity tsorakazo izy tsy hoe ho an'ny tenany iny fa tena ho atsika mihitsy tsy tian'Andriamanitra ho very fotsiny sika noho izany de ao anatin'ny fahasoavana no tsy maintsy hijeretsika na ny mora na ny sarotra amin'ny fiainan'ny mpino. Amin'ity zay atoko fa roa amby efapolo ty ariavako zay hotsika manao hoe Isaia de efa manangasanga ao lay antsoina hoe fahasoavana tahaka n'izay atoko fa telo amby efapolo zay fantatsika mihitsy ny andininy manao hoe zao ange be voninahitra ianao sady tiako raha mitany rano ianao de ombanao raha mitany ona ianao de tsy hanafitra anao izy efa niantso ny anaranao zany hoe mety misy lay rano zavatsarotra io zany fa tsy hampaninina anao mety misy lay afo zavatra mamay fa tsy hampaninina anao zay le hoe efa hita le fahasoavana efa manjera sady le théologie de la rétribution madiudio be hoe raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra tokony tsy hitany rano mihitsy tokony tsy hitany ony mihitsy tokony tsy handalo zavatsarotra mihitsy fa eto dia boky Isaia mpaminany de efa mihamazava izay fotom-pisaina zay manao hoe tena mety mandalo zavatsarotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy voatery ho nanotakory izy ary mety mahita zavatra manahirana izy fa tsy hoe sanatria niala tamin'ny didin'Andriamanitra izy akory ary mety misy olona mahita fanambinana amin'ny fiainany fa tsy voatery hoe nitahian'Andriamanitra izy zay le saika nampianjerany Iasafa amin'ny teny manao hoe saika solafaka ny diako nahita ny ratsy fanahambinina fa maninona Andriamanitra no roviana ihany ianao no anasazy ny ratsy fanahy fa maninona ny tsy mba maty ny jirony ratsy fanahy dia Ezekela mpaminany manazava an'io manao hoe zao nge Andriamanitra nge manome fotoana manana ny fotoana ny Andriamanitra mamaika an'Andriamanitra tsy ny andrava ny fiainan'ny olona fa miandry fotoana fibebahan'Andriamanitra fa tsy maintsy ho avy zay fotoana izay fotoanan'Andriamanitra zay mba hanitsiny sy hanamboarana. Ho fampalezantsika raha am'ty zay atoko fa roa amby efapolo ity de misy hevin-dehibe roa mazava tsara mihitsy momba ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra de zao Andriamanitra de miala nenina resaka ny fahasoavantsika. Andriamanitra de mandrakariva miala nenina zay le dikan'le teny manao hoe tsy ho tapahina ny volotaratorotoro ary tsy ho vonoina lahin-jiro manetina. Rehefa mahita lahin-jiro manetina ianao tsika moa tsy de mahazatra zoatran'izany fa tamin'ny andron'ny testamenta to vanim-potoana antikité na atao koa raha hoe tamin'ny andro rehefa any ambanivohitra agny ka mampiasa jiro solitany na pétrole de raha reny donaka be izy iny maika momba tamin'ny vanim-potoana antikité hoe jabora no ampiasaina de raha reny midonaka be izy iny rehefa midonaka be izy iny de zao tsy maintsy vonoina mihitsy aloha de zay vao amboarina
zay le hoe vonoana ny lahin-jiro manetona ndraindray zany manetroka be le izy tsy afaka manamboatra ny lahin-jiro iny ianao raha tsy maty mihitsy aloha le afo zay le jiro zay vo amboarina le lahin-jiro iny dia amboarina izy zany somary tefena kely mba ho marotsajotraka na somary tsy atao mipotra be fa raha vo mipotra be mantsiny amy jabory na misolitany keza de masy mirehatra izy mavomavo be iny izy fa misetroka maintimainty be mivoaka aminy de somary sotonina atao fohifohy le lahin-jiro manetona le lahin-jiro iny de atao fohifohy izy no mivoaka de somary kelikely lahin-jiro ary mety anompo manga kely mihitsy aza manodidina azy de iny izy ny mety tsy afaka manao an'izay mihitsy nefa ianao raha tsy vonoina aloha ilay jiro de eto zany Isaia miteny manao hoe tsy vonoina akory le lahin-jiro manetona zany hoe tsy mampaninina mihitsy da de manetroka be aza fa vonona Andriamanitra niaritra n'zany mba hamonjy atsika de izay Andriamanitra miala neniny zay hoe io lahin-jiro manetona io a mbola mety iova ihany rehefa ela be io mirehitra de zao lany any le lahiny lany any le laha mateviny iny rehefa marehatra ela be io izy de lany any iny le lahiny lavabe iny dia mefohy de manjary miverina mazava tsara ihany lay trano aveo tsy manetroka be tsony izy fa mandra-pahatonga an'lay mahatonga an'lay izy ho afaky iny lay setroka mety ndraindray mety mirehatra adiny ray izy ndraindray mety ho adiny roa izy zay vao tafaferina mety mihitsy ara nandray ny alina manontolo arakaraky le lavan'lay lahin-jiro mipotra am'lay fitoeran-jiro iny ny dikan'io zany de ny hoe Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra manaiky amindra fo ary zay mahatonga an'ity hoe mpanompoky dia manondro an' Jesoa ao am' Jesoa misy zany famindram-pon'Andriamanitra izany raha afaka malala izy moa zany zao no tsy manetroka amy fiainana kristianina manotanga isika tsy tsara nge isika saingy zao niala nenin'Andriamanitra niala nenina tamy Jesoa nomeny atsika Jesoa nomelanenina manao hoe iny ny zanako malalako omeko anareo hamonjy anareo izay Andriamanitra miala nenina izay zay no ambariny Isaia mpaminany Andriamanitra tsy kivy fa te hanitsy te amboatra te hanarina te hita mandositra mandrakariva atsika mandositra n'Andriamanitra mandositra ny tavan'Andriamanitra manamary tena ary dia manetona tokoa lahin-jiro manetona tokoa lahin-jiro manetroka saingy zao tadiavin'Andriamanitra tahaka ny tadiavin'Andriamanitra any Adama na raha lehilahy ao am-bokin'ny Genesis manao hoe fa aiza ianao fa maninona ianao ny mihery ahy hoy ny tompo afaka malala Andriamanitra manome fotoana mandrakariva ibebahana sy ovan'ny olona fa tsapan'ny olona ve zany la hoe tahaka zany keo dikan'le hoe volotara torotoro rehefa mahita zava-maniry anareo volotara de zao tapaka iny ndray zany misy volotara tapaka asa moa zany mitovitovy amy volotara ty amitsika bararata angambany na tahaka zany de rehefa maniry iny a de zao ka tapaka iny dia esorina le tapaka iny mba hitsimoka ny solofony mba hitsimoka lay solofo fa raha ohatra ka tsy miala le tapaka iny de tsy mipotra lay solofo tsy maniry izy de manjary tsy le tapaka tsisy ilana azy le tapaka iny zany tsisy ilana azy satria tsy azo anaovana ninonina fa izy laviny no ilaina dia mba hatonga lizo azo ampiasaina de zao zany rehefa tapaka folaka lay bararata le volotary iny bararata angambany mety azahoantsika azy na tsy tena mitovy loatra fa andeha atao raisina am'izay dia tsy maintsy esorina ty ambany iny borina ny akondro zao mety mazava tsara raha ohatra ka mahita akondro anao a ka tapaka lay akondro iny dia iny akondro iny tsy hamotsy tsy hamme vony iny akondro iny fa tapaka fa rehefa manome vo de zao tsy maintsy nisy lofony manome zany hoe rehefa tapahana lay akondro folaka eo amy vatany eo ka tsy namoa izy tapahana iny de mipotra am'izay lay tsy lofony de tahak'izay le dikan'ity teny ity hoe volotara torotoro Andriamanitra zany de zao miala nenina izy tena manaiky ala nenina re afaka malala tsy mahazo manararoatra ny fahasoaviny ny famindram-pon'Andriamanitra isika io mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe tsy hoe satria mamindra fo Andriamanitra de hanota isika hoy Paoly manao hoe eo am'izay nihabeazan'ny fahotana no nihabeazan'ny fahasoavana eo am'izay nahabetsaka ny fahotana indrindra koa no vao mainka tena nahabetsaka ny fahasoavana azany mihitsy tokoa raha mijery ny fiainantsika isika ka mitany ka mamantatra ny tenantsika amin'ny
tsotra sy maso mazava de hitantsika manao hoe tena betsaka ny fahotantsika fa ny zavatra tsapantsika koa de zao arakaraky ny abetsaka lay fahotantsika koa aza no abetsaka lay fahasoavana natosak'Andriamanitra. Zay ny tenen'ny Paoly to manao hoe la grâce surabonde, zany hoe rehefa am'ilay fotoana zay mahabetsaka n'lay fahotana de vao mainka ny abetsaka kokoa aza lay fahasoavana. Kanefa zao Paoly tsy hoe satria betsaka ny fahasoavana de anototsika, tsy zay loatra. Fa ny tiany Paoly tenena de ny hoe tsy niankina mihitsy tamin'ny toetratsika kory ny toetran'Andriamanitra. Raha miankina amin'ny toetratsika ny toetran'Andriamanitra de zay ny sampy zay, ny sampy ny manao takalo amintsika hoe amin'ny olombelona hoe aterina ny akoho de zao, aterina ny omby atao sorona de zao. Fa Andriamanitra tsy miankina amin'izany. Andriamanitra mahaleo tena mihitsy. Andriamanitra tsy miova raha miankina amin'ny toetratsika ny toetran'Andriamanitra de rava lay maha-Andriamanitra fitiavana azy, rava la hoe Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra tsy miova mihitsy na inona toetratsika fitiavana foana izy, famindrampo foana izy. Fa raha toa ka mandalo zavatsarotra isika, mandalo zava-manahirana isika de zao eo mandrakarivana fitiavan'Andriamanitra. Ny andrasan'Andriamanitra amitsika de ny fiverenantsika ao aminy, ny fibebahantsika, ny fiovampontsika. Zay no tapany voalohany zay hitantsika amin'ity andininy ity riavako. Fa ny tapany faharoa zay hoentina mampahay anao koa Andriamanitra, hoentsika hoe Andriamanitra de miala nenina, mamindra fo, miandry, manam-potoana hiverenatsika eo aminy. Fa ny faharoa lehibe zay hoentina mampahay antsika koa riavako malala dia hoy izy manao hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro. Ny Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro. Andriamanitra rehefa manao zavatra eo amin'ny fiainantsika de tia no hita eo amin'ny fiainantsika ny voninahiny. Ary indraindray nefa io voninahitra Andriamanitra io de ny hafa ny mahazo ilay voninahitra fa tsy Andriamanitra. Ataovy hoe sitrany ianao tamin'ny aretina. Ataovy hoe nomen'Andriamanitra fitahinana tao amin'ny fiainanao. Ataovy hoe nrakovan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana tamin'ny fiainanao. De iza no omenao voninahitra. De mahasaro-piaro an'Andriamanitra raha ohatra ka hoe lay voninahitra zay tokony ho an'Andriamanitra de menao ny sampy indray sanatrian'izany. Lasa ny sampy reny hoe zana de nakarenanina de sitrana, nefa ny Andriamanitra nanasitrana anao. Na hoe za mifaly sy salama noho ny fahasoavan'Andriamanitra de zao ndraindray tsy ny fahasoavan'Andriamanitra ny tany zay tsika fa hoe noho ny fahaizan-dramina na noho ny zavatra nataoko tarina, noho ny fiezahako de zay mahatonga ny tompo mitemana hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy no hoe izy mandrakotra ny fahasoavana amin'ny fiainantsika satria mamindra fo sy miantra izy kanefany rehefa aveo le voninahitra zany hoe lay fisaorana sy fakasitrahana dia ny hafa no omentsika azy. Na ny tenantsika koa aza, na olombelona, na zavatra, na sampy sanatrian'izany. Andriamanitra de Andriamanitra saro-piaro. Mazava mihitsy ao amin'ny boky Isaiam-paminany raha misy faminaniana mamerimberina ny fahasaro-piaron'Andriamanitra de Isaiam-paminany. Sarotiny amin'ny hoe voninahitra Andriamanitra. Tsy azo mena hafa ny voninahitra Andriamanitra. Tsy azo bodotsika amin'ny voninahitra Andriamanitra. Mahafinaritra be ny testamenta tamin'io ny hoe voninahitra kabod, zany hoe milaza zavatra mavesatra, milaza zavatra mafonja, madonda, tsy zaka, tsy voabata. Noho zany de zao tsy azotsika mavesatra amintsika ny voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra ihany mahazaka ny voninahitra Andriamanitra. Tsy maintsy hoentitsika eo amin'Andriamanitra, atolotsika an'Andriamanitra ny voninahitra, fa tsy zakatsika ny voninahitra Andriamanitra. Zay mahatonga ny hoe natao hoe voninahitra ao amin'ny testamenta taloha na amin'ny boky Isaiam-paminany kabod de zavatra mavesatra, lanja, poids, masina zay na azo ilazana azy, zavatra mavesatra zany. Rehefa koa malala amin'ny fiainanao aza de zao ahireza manome voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa tsapanao ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de zao mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra, aza omena olo-kafa na omena ny sampy na sanatria ny fahaizana mampahalala ny olombelona
ny voninahitr'Andriamanitra fahatololo re izy ihany tahaka ny tenin'ny Calvin manao hoe ho an'Andriamanitra irery ihany soli deo gloria, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ivavaka isika tompo amisaotranao zahay fa ianao Andriamanitra de Andriamanitra fahasoavana, Andriamanitra fitiavana. Zay raha teo no antony nanirahanao ny zanakao malalanao hamonjy anay, hamela eloka anay. Tompo manafatra anay ny teninao fa ianao Andriamanitra de sary-piaro amin'ny voninahitrao, ny voninahitrao tsy tianao omena ny hafa de ataovy zanaka mankatoa anao zahay, mahay manome voninahitra anao, manaja anao, ary indrindra aoka tompo ho velona ambany fahasoavanao zahay. Manafatra anay ianao fa Andriamanitra miala nenina, Andriamanitra mandrakotra ny famindram-ponao aminay de mamelany elokay tompo raha toka manararoatra ny fahalemem-panahy anao zahay, avaozy izahay tompo, andeha amin'ny sitraponao mandrakariva de taio ny asan'ny tananay, taio ny fanoratenanay tompo, ataovy zanaka mahatoky anao zahay amin'ny fiainana isan'andro, ho vavolombelona ao amin'ny asa tsara rehetra de anapaka ao am-ponay Jesoa ny famindram-ponao, ny fitiavanao, ny fifalianao, amin'ny anaranao Jesoa, amen.